Omaly koa no nigadona tanindrazana ny filohan'ny Antemineram-pirenena ramatoa Christine Razanamahasoa rehefa avy niatrika ny fivoriambe fahenin'ny filohan'ny Antemineram-pirenena ao anatin'ny Vondron'ny parlemantera mampiasa ny teny frantsay na ny APF aty amin'ny faritry Afrika. Teny ampatongavana dia ny fanajana ny lalam-panorenana no hisan'ny tsindriny mafy. Manamafy ny tokony hanajana ny lalam-panorenana ny ramatoa Christine Razanamahasoa tao anatin'ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety Omaly teny amin'ny seranam-piaramanidin'ny Vato, taorian'ny dimy tany Vondron'ny tany Vondron'ny. Nosoritan-dramatoa Christine Razanamahasoa fa ny tsy fanajana ny lalam-panorenana no fototry ny tsy fahamarina toerana. Rovana ary io lalam-panorenana ny ekena io nanaovana eny io ny ekeny rehetrarehetra io ka zay nanaiky sy nanao eny an'io manana didy hiaro an'io lalam-panorenana. Mikesika ny dian-dramatoa Christine Razanamahasoa tamin'ny Vondron'ny indray, araka ny tatra nataon'ity filohana androm-panjakana ity, anisan'ny sosokevitra mivoaka taorian'ny 3 andro ny ivoroan'ny filohan'ny Antemineram-pirenena tamin'ny Vondron'ny ny tokony hanamafisan'ny mpitondra, ny mpanao politika, fiarahamonim-pirenena, ny fametrahana ny rafitra manaraka ny lalam-panorenana, ny firenena tandalana ary manaja ny demokrasia. Dia ilay voalohany indrindra aloha ilay fahafantaran'ny fikambanana iraisam-pirenena fiverenantsika eo anivony fikambanana iraisam-pirenena fa taony antsika tsy tao mihitsy zay aloha anankiray. Ary eo koa zany ilay fifandraisana fifanderaserana ilay échange entre ny parlemantera ary tombony ara zao manaraka koa zany ianao manaraka ny fivohitra ny raha iraisam-pirenena, manaraka ihany koa zany ny tena hoe ny lalana izay tokony hanajana zany atao hoe demokrasia zany, fa tombony lehibe sy amin'ny bonne gouvernance ny fahaizana mitatana ny fanajana ny demokrasia ary mba ahafahan'ireo koa mifampiaro, miaro izy mifampiaro zany raha ohatra ka misy voatohitohina ny demokrasia amin'ny tany anankiray. Anisan'ny fanapa-kevitra niraisana nandritra ny fivorian'ny filohan'ny Antemineram-pirenena tamin'ny Vondron'ny ny fandraisana indray any Omaly, Guinée ary Madagasikara ao anatin'ny Vondron'ny tany mampiasa ny ampahany sy manontolo ny teny frantsay.